行走的花，啦啦啦啦啦啦啦啦啦，我是自由行走的花。Iova tanteraka Tomasina afaka volana vitsivitsy no ireo asa fanamboarana sy fanavaozana fotodrafitrasa izay tanterahana eto ary tsy maintsy fitaina anatin'ny volana vitsy avokoa. Fiara-miasan'ny orinasa Mainland Mainina no ahavitana tanteraka ity lalam-pirenena fahadimy hatrany 10 pointy ity. Lalana izay tena nampitaraina ny maro. 10 pointy anefa no anisan'ny toerana mahasarika mpizahatany aty amin'ny faritra Atsinanana. Atomboka androany tokoa mantsy ny fanarenana an'ireo lalana izay mety ho simba rehetra mampizotra an'ity lalana nasionaly fahadimy ity ka dia izany ny antony ny mpisin'izany dia fantatra roa fa fanjakana dia sahirana nefa tsy maintsy mikaroka ny hevitra rehetra ny fomba rehetra mba ahafahana mametaka an'izay fanahy izay hoe anarenana an'io lalana io ka zay no antony nandresen-dahatra ny orinasa izay anisany mpitrandraka ny arerana kibon'ny tany eto amintsika nolazaina no resena lahatra hoe mba tokony misy zavatra azo hita tsapaitanana mba hasoa ny mpiarabelona eny amin'ny faritra any amin'izay iasanareo ihany koa. Ity no stadium-ny Barika 10. Iova tanteraka ny endriny rehefa vita ny kianja manara-penitra. Tsy ho atao latsa-danja amin'ny faritra hafa ny eto Atsinanana hoy ny filoha raha natao ahazaka olona 7 ny kianja teny am-piandohana dia hitarina ny asa ka mpijery 5,000 no tafiditra ato. 15,000 place zany izy zao zany hoe tena miendrika tsara ho an'ny tanàna ny Toamasina miaraka amin'ny piste fanaovana ny atletisme ary ny terrain dia gazon synthétique zany hoe manara-penitra ohatra n'ilay fahitantsika tany Mahajanga. Izay zany tsy misy entretien satria io tena sarotra amintsika malagasy le fanaovana ny entretien fanondrahana potika ny bozaka fa amin'io izy farafahakeliny zany mba 10 taona 12 taona tsy mihetsika mihitsy. Nahazo tombon-drompoana tety satria afaka niresaka mivantana tamin'ny filoha izy ireo namoaka ny ahiahiny voaresaka teto ohatra ny momba ny tanàna na ny mpivarotra manodidina ny kianja toy izany koa ny resaka asa. Mandeha anao amin'ny olo ame vola efa tafiditra anao nefa ny vola anao tsy arakaraka le karamanao e le problème hitanao reto amin'ny lehibe any orinasa zany tena tsy misy an'izany fa atao zay olona mba efa miasa eto aloha dia mba atao lahara-pamehana miasa ato na io maçon na manœuvre. Ety tsara kofafa kosa no misy ireo trano mora ho an'ny Tomasina manokana. Tetikasa natao anatsarana ny sosialin'ny malagasy izy ity. Miisa 20 aloha izy reto amin'izao. Ao ny miefitra 2, ao koa ny 3. Efa bolana ny fepitaona ananganana azy reto ary efa madiva hifarana izany. Efa mijoro ny fotodrafitrasa ny fampidirana ny jiro sy ny rano no sisan-drasana. Tsy afa-misaraka amin'ny andavanandro ny mponina ny fiantsenana. Ho an'ny eto Tomasina dia toa lasa fiferetanainy izany na ho an'ny mpividy na ho an'ny mpivarotra. Fotaka trano ny iainana eto bazary kely vanta ny vomborotsaka ny orana. Ho an'ny eto bazary be ary moa mbola niampy ny fahamaizan'ny tsena ka tsy mitafy tsony ny eto. Ho tantara lasa izany fijaliana izany afaka volana vitsivitsy ho ny filohan'ny tetezamity amboarina sy atao manara-penitra ny eto. Parehako efa elonareo no nitaraina tamin'ity Vomay hoe mba amboary tsena atao bazary be. Misy fotoana ny zava-drehetra fa dia tonga aty izay androany. Mitondra efa vita ny étude rehetrarehetra, efa vita ny paozin'ity bazary be ity fa dia ho amboaritsika izany ny bazary be dia ho jerevantsika eto ohatrany ahoana ny paoziny mba ho hitanareo.
zavatra ao amboarina. Aizany toerana mety amin'nrananareo mandapatonga an'io toerana zay mba mety fanarahana hoe tsy hamoniny tsena satria fantatro fa io ny fivelomanareo. Fa iza ihany koa moa tsy nandalo teto amin'ny bor raha nankaty Tomasina. Efa miezaka ny mametraka kilalao sy tsena samihafa anitonana olona ireo mpivarotra eto saingy mbola ratsy ny foto-drafitr'asa na ny lalana io na ny sisin-dranomasina. Ty toerana ity dia atao toerana mahafinaritra. Voalohany indrindra aloha dia ny lalana atrary amin'ny port zay efa hitanareo fa efa manomboka ao. Parapatonga any amin'ny farany any amoron-dranomasina any dia amboaritsika daholo ny lalana. Fa tsy vitany hoe amboarina ihany ny lalana fa dia atao toerana fanaovana fanatanjahantena. Afaka andendehanana, afaka hiazakazahana, fa asiana ihany koa fitaovana fanaovana fanatanjahantena maro amin'ity amoron-dranomasina ity. Asiana toerana afahana anaovana beach volley, afahana manao baolina ranomasina ihany koa zay malaza any ivelany ihany. Ary indrindra toerana afaka hipetrapetrahana. Za araka ny teneniko tany amin'ny zavatra maro nalehako tany androany satria betsaka ny zavatra toy Tomasina zao ny ao tsy tiako le manao kabary sy manome fanampanantenana hoe ho atao io. Fa ny any tonga dia asa, tonga dia zavatra atao no holazainy. Vita somatsara ohatran'izao ny zaridaina mbola ho avy ny araka teneniko teo hoe ny zaridaina rehetrarehetra amin'ny sisiny rehetrarehetra iny dia amboarina tsara daholo ihany koa miaraka amin'ny banc, miaraka amin'ny fitaovana maro samihafa. Ny société portuaire à gestion autonome na ny SPAT no namatsy ny vola amin'izao fanamboarana amin'ny port izao ary tsy maintsy vita mialohan'ny faran'ny taona. 我是自由行走的花，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，我是自由行走的花。